Fa isan'ny nitrangana lozam-pifamoivoizana ihany koa ny maraina teo tetsy Anosipatrana. Fa isan'ny vaovao nanaitra ny sain'ny maro ihany koa ny fiakaran'ny vidin-tsolika tamin'ity androany ity. Raha nahitana fiakarana 20 ariary ny vidin'ny solika ny volana Novambra lasa teo, dia fiakarana 70 ariary indray no nihatra nanomboka tamin'ny 12 alina. Fiakarana izay mbola tsy tokony ho izy raha ny vidiny tena marina no ampiharina raha ny nambaran'ny minisitry ny rano, ny angovo ary ny akoranafo. Saingy efa mampimenomenona an'ireo mpitatitra izany fiakarany vidin-tsolika ny sesesy tao anatin'ny 3 volana izay. Fanampanazavana trany. Nihatra nanomboka tamin'ny 12 alina ny fiakarana 70 ariary isaky ny litatra amin'ny vidin-tsolika eto amintsika. Tafiakatra 703 ny litatra amin'ny samplon, raha toa ka 703 ariary zany ny volana Novambra. 703 ariary ny litatra ny gazoal raha 103 izany, ary tafiakatra 702 ariary ny litatra ny petrol. Fiakarana izay mbola tsy manaraka ny vidiny tena marina raha oharina amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny nambaran'ny minisitry ny rano, ny angovo ary ny akoranafo, fa noho ny fitsonjovana ny malagasy dia fiakarana tsy kelikely no tanterahana. Raha ity farany no ampiharina dia tafiakatra 27 ariary isaky ny litatra no hiatra fa tsy 70 ariary. $20 ny vidin'ny barela amin'izao fotoan'izao, raha $20 izy tamin'ny nampidinantsika azy tamin'ny volana jolay, nampidinina izy 10 ariary, nampidinina izy ariary 100, dia nampidinina 30 ary falifaly isika tamin'izany. Ary efa miakatra koa izy dia tokony tsy maintsy miakatra ilay vidiny, fa tsisy hoe efa nampidinina izy dia any ny vidiny, fa manaraka ny vidiny amin'ny iraisam-pirenena. Izay ilay hoe verité de prix. Kanefa averina fa kanefa tsy afaka isika malagasy mitondra fanjakana, tsy afaka ampanaraka an'izay tonga dia hoe 700 ariary zao no voatran'ny vidin'ny solika tena izy sy ny vidin'ny solika talohan'ny fanolotana tamin'ity volana ity zany, tamin'ny volana Novambra toy izany, ka atao amin'ilay vidiny tena izy tokony ho izy amin'ny taona 2024 dia tokony isolotra 700 ariary. Tsisy fanjakana hamono vahoaka amin'izany, ary izay mahatonga ny hoe fisondrotana tsy kelikely, ary izany adobavana miady an'izany amin'ireo petrolier ireo fa fandrarana nataony. Ary tsika malagasy ny mpitondra tsy maintsy miady io ho an'ny tombotsoa vahoaka malagasy. Dia izay ilay adihevitra ataoko hoe adobavana izay zany mba hisian'ilay fampitsimbinana dia fanarahana zany miaraka tamin'ireo petrolier ireo, fa atao le lisage dia tarina amina fotoana lavalava fampiakarana ny izay le hoe 700 izay, fa zao izy dia 70 ariary fotsiny no natao amin'ity volana ity. Rehefa mieny io dia afaka mba tazonintsika amin'izao zany ilay prix na mihina mihitsy io, fa tsy isika mamaritra ny prix zany fa ny any ivelany. Ary eo koa ary indrindra ny fisondrotry ny dolara zany raha vidina amin'ny ariary. Etsy ankilany mitaraina ireo mpitatitra amin'izao fiakarany vidin'ny solika matetika izao, izay nisesy tao anatin'ny 3 volana izao. Manampitrotraka izany ihany koa ny fitohanan'ny fiara izay tsy afiahan'ireo mpitatitra mampitombo ny isan'ny toro atao. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay efa $500 ny barila iray. Eo ihany koa ny fiainan-danjan'ny ariary mihoatra ny dolara izay tafatafikatra 203 ariary ny dolara amin'izao, dia isan'ny antony mampiakatra ny vidin'ny solika avokoa.